indray alina mangatsika nety atriza fadimizany rehefa taniniro. Efa fantatra ane, efa fantatro na tsy teny anarindry mangina fa na fantatrindry eo ndringery mira tatoato be nofinofo zany tsy de mahita andrimirery ohatry ny talotsony lasa biro mangina moa mialy sarotra be nke tsy na mialy ho fianarako e amin'izay koa manda masika be fa tsy mba ohatran'ny profna tany am-pianarana mihitsy zay re rehefa teneko andrito efa fantatro e nanomboka tamindrinanao stage tao amindromada zao foana mipozindry fa vendry fa mbola zazakely foana ve satra amin'izao fa tena serampitiavana marina ve raha zoky sabe resaka fa tena tsisy nina marina ve aloha amindrisimande izy koa aloha mahafinaritra ihany ohatry ny tako irindry miantso hoe manda ve miary miendry e aza ty sikotsikotra fa makizitiny inona koa nefa mamaiky andria fantatra an'izany e mampalailo anaky indria ezako ohatry ny ren'olona very sainy reny fa de tena mafinoa ny talomana ve ny fianarandry e ezako tsy matelikanina mihitsy ve kindry courage akia zay stage koa ve sisa nefa mety misy zavatra fendrianay tsika isindry koa moa tsy piratapoko ahoana ny fomba hitantarandriny tsy ambaratelindry amiko mialy a aza miteny an'izany fa tsy tiako a mialy a iza raha namako mihoatra ndry eo e tenenao anary manindry e marary akiny lohako tsy azoko be mihitsy zany haiko atsoka ary ve mandy hitondra ndreny amin'ny dokotera ay nareo roa no ato inona ndray za to masefitra anao madame Virginia eny tokoa inona daholo reto zavatra entiny maman reto fagaka atsika hivarotra fripery so ihany aloha fa indrino ny tena any fa tsy izay fantatro mihitsy angetry fa tsy ti ay e mbola hitindry fa aza maika mahatsiravina ary izy tsy manangatsampona mihitsy raha tsy sahirany olona mbatazony-kely aloha reto ka inary ny azoko anampinanao e mba izany reto aloha ny tsara e ny nareo koa nareo ve nahakanjo tsotra raha nanaovanareo ina problème nareo nefa fantatry ny olona fa vadin-dratofa tompon'ny hotel e mbola zazakely ndry fa tsy mila be commentaire eo mba fantatry indrimo hoe ady ny fiainana rehefa miady zany a na resy na mandresy avilo olo mirery amin'ny fitaratra ery fa tsy mba hitsika mihitsy zany resy tsy miady zany ty zany le dossier ringatalena tena zao mihitsy nangatahako tamin'ny sermana fa misorabetsaka fa tena afa-po mihitsy tamin'ny miasany se fa nahazo mpampifana tsara koa aloha miorana azy ose a dia izay zany ngatale fa angatadalana aloha fa ono e fa iny ty mamalimaliko an'se tsy salama vitsy e androany se mandrana makany amin'ny dokotera mamely mafy mihitsy inge zao gripe za ny gripe rapirapy zany mitazo koa moa tsy ferana tsy manino zany ary ry ngatale
reraka fotsiny atao famola volanan'io dossier dia izay ohatra mamalomaloka ana ohatrany ay nefa fatako tsara sery manda aza manafina raha ohatra misy manahirana tsisy manina ny ampy nefa sambatra izay fanampy sa miasa misy problème misy manahirana anao any momba le fety any amin'ny ringara-dofa aina saina koa nareo izay indrindra ny tena olana neny manto tsy ingara-dofa nanasana efa mademoiselle mio tsara kosa zaniko ina ny olana amin'izany karaka ndraiko nge dia hoe na rehefa mpanamanamana o makany so dia anahirana raha makany zay raha oelona ka ilizany hoe tsy hoe fety fa karazana fiorana zany nanaovana azy ambava fa tsy antaratasy ny fandrasana izay koa mbola olana faharoa tsy dia mahazatra namantsy izay fa tsy manina vera i mademoiselle mura no mianasanay fomba fanao zany manda samy manasa namandoly any tsirairay fa io tsisy hoe fepetra io iny izay minakavy nge voasany daholo e neny ara nasainy miora manokana mihitsy fa tsy maninona zany e olona efa mifankazatra ao ampiasana izy ahoana moa izy raha ohatra ka asaina tena olana koa nge dia nanao chantage neny izony zany tena tsy raiky tsy anaiky mihitsy zany izy e dia ndresiko lahatra izy dia nametraka fepetra mba halalina koa ny ranjy fa ino ty fepetra ny lazay kineno ny tsy handeha mihitsy raha tsy miaraka aminy zanona nefa zanona ne mbola vao tsy ampiray volana nahatongavany tao aminay tsy voasasya raha tsy mandeha raha mametraka olana ho ansela izy dia mijanony sady tsy satsikavitra koa nge nareo fa tsy tany olona be deabe neny ao dia ahoana ihany ry Claudia rehefa nanjinika ary taontinina tena ohatrany tsy handeha amin'ilay fety ohatrany mandreraka be zany sady raha vao mieritreritra madame Virginie koa tena sorena be mihitsy asa manao po zany ho efa tonga ny fona tao aminay mivady ane izy efa vitantsika raha teo zany resaka izany zany tsy mandany zany fa le izy kosa ohatrany mbola voaingana loatra dia tena tsy levo mivavoniko ady ohatrany me tsara velatsi fotsiny raha makany amin'ilay fety menatra amin'izany mifanena amin'ny tale amin'ilay zavatra nyteneny madame Virginie iny izy koa hitanao ohatra amin'ny sarika lava iny foana zany foana ngery tantina indrindrely andehanako any amin'ny ville reny mba hanariko diany ohatrany tsy mahajery any tale zany mihitsy aza tao indry mampiasa sainy amin-drahoely lehilahy lehibe malala-tsaina izy matokoa izy tsy niteny dia fantany fa tsy avy aminao nyfadisony vo nyresaka ary zay fa mety andamina zavatra maro io fety io dia tokony andeha amin'ilay fety fa izany za mandeha any mihitsy mety aseho io fa tsisy manendy sy aneritreritra ao amin'izay dia madame Virginie indray mimenatra ortantina asa rehefa mba niainanao zany hoe ohatra ny romotra zany ianao rehefa mahita olona tsy tianao amin'izay le fahateziranao dia koboninao amponao fa tsy avoakanao ty amin'ny tarehanao aty dia tsika saly amin'ny ahoana ke amin'izay fotoana izay neny amin'ny tavanao Andriamanitra tsy manome fakapanatsy ho zaka ry Claudia ianao raha teo efa nitezainay amela iloka hatramin'ny fonikely raha ny sitrapoko mihitsy dia hovazavazako indray mandeha madame Virginie vo afaka mifoko ohatrany mety marina ty fety ty izay mangina volamena anaka raha mitroatra amin'ny madame Virginie ianao tsy azonao sara-tsaina koa izay mety ho toyiny voalohany indrindra madame Virginie dia olona tompon'ny hôtely esanao olona mpanana koa nidikan'izany sy ny hafa maro izay tsy ho voalazako dia satria ve mpiasa dia tsy maintsy hoe andefitra aminazy na dia hoe alay mibaraka ary tsy miteny an'izany kosa e fa raha mifamaly amin'ny madame Virginie eny mason'olona ianao dia ohatrany manome rariny azy satria ianao nge ohatrany zanany e dia vo maika ianao hafa baraka amin'izay mipetrahana ka dia mandeha fera fa izay no mety marina mihitsy zany ro tantsiny vera aleo fa ezaka e nefa raha fantatro fa hoe tsy zakako mihitsy nahita anazy dia aleoko mihitsy mijanona izay fanapahakevitra ao izay no tena tsara mba haheritrereto nge zany ho fitaintainako
ianao efa vonina dia vonina ifandramatra amin'ny madame Virginie amin'io fety io. noho ny aminareo starery tantina dia le feriko ny ampopoka nefa kosa raha makasika anahy izy dia mialatsiny fa tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra tokony hitranga. tia kosa angamba ary mioraka. tena mambe tsara mamoa kosa aloha iny sady mamoangy mbola hita hoe en forme tsara nefa na dia zany ara hita ihany le izy hoe robe de soirée be. ny aloha zavatra somary décontracté nanaovako e ohatra hoe amboniny dia asiana pataloha dia kapa dia zay tena koa mety hitovitovy amin'izay ihany eny e miteo ihany ary nikavina sy nyrotsy fa mba mainka aka. tia kosa angamba mba mety amin'ny mamoa tsara koraha tsinona kiko tsy aloha hoe mamoma zavatra mantomatona nanaovana. dia misaotra betsaka aloha amin'ny torohevitra fa amin'ny sabotsy sika mifankahita indray. allo manamana tompoko yo aza miala fa io izy a hitavy Patrick indrindra. allo izy indrindra ka ina ny azoko atao amin'ny Patrick ay voalasa nidina vo eo izy posta fixe izy atsony tsy azoko koky izy zany ka maman ny dedaviny dia aty amin'ny portable ko izy miantso. tsy mba hitandry mahafinaritra kosa avy eky Patrick izy rehefa mba ntanindry zavatra miresaka tsara mihitsy sa hoana fijeridry azy miala iny indray tsy maintsy mbola Patrick indray zao zay. allo ety e tapaka aveky tsy haiko akory zao izy le niantso teo. Ndrika miandry olona dia za mo dia androndrondry eo a sedrakina saiko niantso anahy mety adiny le riko iny zay nefa za mba efa mipaila télécarte tao anazy nefa ono a mba mahafinaritra andriva ty sedra azo lazaina aloha e tandrio rehefa mba miaraka izay dia izy tsy mba manana complexe mihitsy mahafinaritra anahy eny aloha e tsara nge zany e fa ono a e mamandry zareo revy aky mba masika asa araky fieritreretandriana azy rehefa hita miaraka izay sedra dia lazay fa hoe mipelika foana hono masika ve zany amindri tsy haiko ka fa maninona ka zay rehefa mba antanindry dia mamaly indri fa maninona rehefa indrina antaniko dia miala-pa foana e inona raha ohatra tsy valiko amin'ny aly e za zao tena antanindry hoe masika ve mamandry sedra tsy maintsy misy idirana manda nge zao zany resaka zany e izy ho arabe tetika efa me mitovy amin'ny fiteniny sedra mihitsy ny fiteniny mialy aza hodikodindri aloha le resaka e maninona zao manda mitory fitiavana amindri tsy valindry sa hoany miresaka aminao ne za e raha saiko misafidy ary indri e manda sa Patrick an'tindri aloha ary ataoko hoe Patrick sa manda ny tia miora monsieur manda dafato amin'ny nofatelo tompoko miarabanao ay ve miore ary ianao ta sy nandalo mihitsy mbola tsitra nylery manda le ndoako hatramin'izao e mba niandry anao hitsidika anahy ihany a fa sy tonga ianao
ka sy laposikety salama ne anao e za nefa zao mitady anao ary mba manao zao fahasalamanao fa tsy dia manina ntsony aka fa tonga afa-tsika afaka mandray anao e so dia manahirana fa tsy alefa ianao mankaty vetivety mba misy fiarahantsiny aminao ako manda fa ianao ve mody faniny efa naterinao ka moa ny tomobilako mbola tsy nisy nakaty zany tomobilinao aingany ianao a aterinao aty ny tomobila fa raha zany dia tsisy resaka le ty zao ary mandeha anao a mandana posy azonao dia mandeha ny amikary ianao dia ny anao nraisiko manda kosa raha ngafa manina manao an'izany e manina zao raha aterinao aty ny tomobila dia alainao aty a manda tao tsy mitendray anao zany fa izandray ary ny tianao alay vo aty a dia ndao tsy kesanao any andrakiva miora dia hosanatri ve ho tezitra ianao raha mandaha fanasanao ahy e so avy aty amin'ny fety ve ianao anao masika be mihitsy ny ahako ary ady tsisy ohatr'izany tsy kesanao ka tsy hitako angery miora zay atao e neny malaina be ho any amin'le fety zay ifanarahanareo aho fa tsy maintsy tonga aty fotsiny nareo fantatro misy resaka tiako atao anazy angery mande zao ary tonga avy ianao aty a aty an-tranonay zany dia miresaka amin'iny anao ianao mandrisy lahatra anazy raha samy tika tsy mety izy eny e resaka tsy vita amin'ny telefona zany fa alay vo aty a dia aty to izana andresaka aseko any amin'ny chauffeurance zany nareo e dia avy eo nareo a mandala ty amin'ny braoko maka anazy zany dia avy eo hoentinao any amin'izay toerana tianao hitondrana ana fa tsy any aminareo kosa nefa dia ahoana ihany ny hevitrao raha matoa efa akaiky ane le fety e lozy tiry zanonako mampalahelo ahy le zanako dia mandeha pahatsorana fotsiny zao iny manda ary manda aty zotra fotsiny ohatrany lakan-jejo a ka zay ane no ataoko anao hoe mandehana makany e sady mba raisy ho fanomezam-boninahitra azy koa io inona akory fantatro tsara ne ray matamy Virginie ny anahy no adala mody hoe fisaorana anay nefa ny sangodimpanina fotsiny amelezana ny janako tsotro zao ianao koa raha matoa dia akasarotona daholo zao rehetrarehetra zao raha za aloha eno e tsy miraraha zay rapito zany a mba mandeha alohana dia jery ny aingon'olona fotsiny ary dia jery fahoriana zany ny olona miravaka volamena ianao ny danaka mangena eny tsy ranja aloha zany e aloha samy masina tany ry anina karaha ty ary ka ny tsy fahatongavanao any ozy ianao no anamaivana manda eo mason'ny patron dia inona ny lazainao dia isan'izany tokoa ve raha zay manda ve ny tsy tonga any olona be dia be eo ny asainko asako direkterany ranona ny zanakareo fa tsy mpanasa lambatra anay e sady zao e re mpanany reny hafahafa aloha ihany sao dia menatra ianareo rehefa ataon'ny olona hoe reny sarotravy loatra ny landomoaka zanona koa zato manao zay mampiketriketrika ny lohako ka ena ary ny ataoko nefa nge marina ihany zany lazainareo zany rendriamanitra ry jesoa ka ty ara misy hevitra e raha tsy atezitra anao aloha ahoana lazao aloha e ny hevitra ary tsy hitakoriko hoe tezitra ndao ranona ho any dia ahoana tsy raharahako na tsy nasaina ary raha milamina ny fety dia mba mipetrapetraka eo akaiky ny raha matoa eo dia mba fosafosa manodidina eo tsika andrekako eo raha manivaiva tsika kosa ndray mandeha ihany ranana fa baraka andrekafitsika amin'ny fety dia lasa modytsika dia ho hitatsika zay tratra ny sangodiko
aza sikany mahafinaritra mire tsara etsakatra lasany telo taolona amin'ny principe ianao raga afana zany resaka reo mirahalahy zany mahafinaritra ve fety raha olona tena ao tsara raha doba tena marina ihany ny efise tena ilaina ny fialam-boly impiry moano milaza am'se hoe ilaina ny lanonana ohatran'izao mba miaraka amin'ny fianakaviana se ihany ny be toika ratsy tsinonare maika ny searadofa na dia am'se foana ary ny lanonana atao tsy maninona mihitsiny ny toerana mahafinaritra ny vehivavy tsara tare daholo mbola hafa ny zavaboarin'Andriamanitra ary tsy miova mihitsy ny hany ny vadiny sezany ka dofa inona zao mahasamy hafa azy amin'ny vehivavy miresaka amin'io akaikiny io zanaka raha olona nery se io io le tovavy kely petsapetsam-bavy zay izy io raha tadidiny se efa ela tokoa se zany tsy tateh aminaiko hay ve izay vao tadidiko ary efa lehibe anaka any nareo zany raha olona nga ite tsy efa tokony anambinaty ve nareo manana aloha tsy ferana fa ny manambady mbola tsy misy sika na ny ako ary jerevy reto isika fa ila hitoviny reniny sy ny zanany ka izy milalao tsara ianao ato amiko